manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Rankiary Malala Sertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Ary andeha sy vavaka amiko ianareo dia iaino anareo ary ho hitanareo raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Fa izaho manana hevitra iverako anareo dia hevitra hitondra fiadarana fa tsy loza mba hanananareo fanantenana ny amin'ny farany. Zany ten'Andriamanitra zany noentina indray miarabantsika mianakavy miarabanao pasteur Tovinarivo. Ya miaraban'ny pasteur Alvarez. Ndray vavakarsika metraka an'ity fotoana ity mba ny fitarian'ny fanahy masina dahoary. Raha eo dia misotranao zay amin'ny anaran'i Jesosy satria dia afaka mianatra tenin'Andriamanitra. Ny hoe mianatra tenin'Andriamanitra tompo dia mianatra fiainana, mianatra ny lalana, mianatra famarinana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Koa dia mangataka ny fanahy masina ilay mpampianatra tsara indrindra hiteny aminay androany. Ianao tompo amanginy tsiraray avy amin'ity androany ity, isy famangin'Andriamanitra, isy zavatra ho ataonao ne tompo any amin'ny toerana tsiraray avy anraisana izao fandarana izao, na amin'ny alalan'ny télévision, na amin'ny alalan'ny YouTube, na amin'ny alalan'ny Facebook, na amin'ny alalan'ny ninina zavatra fanay mifandray amin'ny alalan'izao fandarana izao dia afaka miasa ianao tompo. Ny elanela tany dia tsy sakana, ny fotoana dia tsy sakana aminao, afaka miasa ianao amin'izao minitra sekondy izao. Ny marary dia sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, ny manan'olana dia mandray vahaolana, ny kelikely hery dia andray hery be ao anatin'izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mpitsara toko 10 isika izao lasaritsika andiny voalohany. Ary noho ny afaka kelikely tamin'ny taom-pindrinjana valitritika dia nitondra zanaka kosa Samsona ho entiny mamanga ny vadiny, ka hoy izy: hiditra ao amin'ny vaziko ao anefitrano aho. Nefa tsy namela azy hiditra ny rafozany, fa hoy izy: nataoko fahalanao mihitsy izy ka dia nomeko any namanao. Moa tsy tsara tarenao izy va ny zandriny, masina ianao, aoka izy no alainao ho solony. Dia hoy Samsona taminy: tsy anatsiny aho zao na dia nisy ratsy ny Filistina aza. Dia nandeha Samsona ka nisambotra amboa alo 300, dia naka zavatra atao fanilo izy ary nampifanendreny ny rambony amboa alo tsororoa avy ka nafety eo ny elalelan'ny rambony ilay atao fanilo. Ary rehefa nampirety ny fanilo dia nalefa nao any amin'ny varin'ny Filistina regny ka dia nandoro ny amboara sy ny varim-bola mitsangana ary ny volo oliva koa. Ary ny Filistina: iza nanao zany? Ary nisy nanao hoe: Samsona, vonanton'ilay Timnita satria ny rafozany efa nanome ny vadiny ho an'ny sakaizany. Dia niakatra ny Filistina ka nandoro ny ravehivavy sy ny ankonan'ireny tamin'ny afo. Ary io Samsona taminy: raha manao tahaka zany ianareo dia mbola maly ianareo tokoa, ka rehefa afaka zany vao hitsahatra aho. Dia namely azy izy ka nahatapaka ranjo sy fe ary nafaty be dehibe. Dia nitiny izy ka nitoera teo tsefatsefak'ilay aram-bato mitresaka any Etama. Ary niakatra Filistina dia nitoby teo amin'ny Joda ka niely tany ndehy. Ary hoy ny lehilahy tamin'ny Joda: nahoana no miakatra melanay ianareo? Dia hoy izy: amatotra ny Samsona ny akaranay mba hanao aminy tahaka izay efa nataony taminay. Dia nandeha ny lehilahy 3 amin'ny Joda nakany amin'ilay tsefatsefaky ny aram-bato mitresaka ny Etama ka nanao tamin'ny Samsona hoe: tsy fantatrao va fa manapaka antsika amin'ny Filistina? Ino ny zato nataonao taminay izao? Dia hoy izy taminy: arak'izay nataony tamiko
ny mba nataoko taminy de ho koisy izy ireo taminy hamatotra anao ny dinanay mba hatolotra eo an-tanà Filistina ianao de ho Samsona taminy mianina amiko ary fa tsy amely ahy nareo de anteny taminy izy ireo nanao hoe tsia fa matotra anao fotsiny ihany zay ka nolotra anao eo an-tanany fa tsy amonanao tsy akory zahay de namatotra azy tamin'ny mahazaka roa vaovao izy ka nitondra azy ny ala tamin'ilay arambata ary raha tonga tan'ilay izy dia nanakora azy ny Filistina ary ny fanahin'i Jehova nilatsaka taminy de tonga tahaka ny rongony zay nidorana tamin'ny afo mahazaka teny amin'ny sandriny ary afaka tamin'ny tanany fatorana ary nahita valan'ny ramboliky vaovao izy de nisany tanany naka azy ka iny no namonony arivolahy ary ho Samsona tamin'ny valan'ny ranom-boriky no nahafatesako ny atotany ray eny atotany roa tamin'ny valan'ny ranom-boriky no nahafatesako rivolahy ary rehefa nitsahatra ny tena izy dia nariny ilay valan'ny ranom-boriky tena tanany ary ny anaran'izany tany zany de natany hoe Ramatale ary nangetaheta indrindra izy dia nitaraina tamin'ny Jehova nanao hoe ianao no nanao zao famonjen-dehibe zao tamin'ny tanany mpanomponao ary ankehitriny efa ho fatiketaheta aho ka enjery eo an-tanany tsy mifora dia nampitresahan'Andriamanitra le fitoerana oboka tany ley ka niboboka teo ny rano ary rehefa nisotro izy dia nodinenka velona izy ary izany nanaovan'ny anarany hoe En-Hakore izay an'le mandrakandroany dia nitsara ny Israely 20 taona tamin'ny andron'ny Filistina izy pasteur Mpitsara toko fa 5 zay noresantsika teto zay pasteur Alvarez mitohy ihany moa izany izy io amin'le toko 7 omalitsika de niresaka ny momba ny Samsona sy ny azo everina hoe fanapaha-kevitra diso teo amin'ny Samsona satria ny hoe ny fanapaha-kevitra diso teo aminy de lay nanambady vehivavy avy any timina zany hoe efa niditra tao amin'ny lalàn'ny Mosesy efa ny anarantsika de hoe tsy tokony haka vehivavy avy amin'ny hafa firenena de nefany de vokatr'izay zany de tafaroboka azy Samsona ary vokatr'izay safidiny diso zay de nanana olatra izy tao amin'ny lafy ny fanambadiana marina pasteur Alvarez fa be deaibe ny lehilahy tsara tare bogosy any ny vehivavy tsara tare kanefa hoy ny obonana toko faraika amby telopolo manao hoe fitaka ozy ny atsarambika ary zavaboana ny atsara tare fa ny vehivavy na ny lehilahy matahotra any Jehova no teraina roboka tamin'ity zazavavy Filistiny ity Samsona nefa de nanana ny fanan'Andriamanitra tao anatiny ary zay fanapaha-kevina zay de nanana olana izy satria nandritra ny fotoana vitsy ihany no nanambadiany Samsona ny vehivavy io dia namany akaiky ihany no namaditra azy namany akaiky zany hoe tsy olona hafa firenena fa tena mpiara-miasa amin'ny Samsona vokatr'ilay safidiny diso milafiny anankiray ihany koa zany pasteur dia eo zay le hoe safidy zay fa misy foana le hoe ozo ny fisara-panambadiana io ozo ny fisara-panambadiana io de hoe lehibe ny olona na de efa mivavaka azy ndray man tsy misy mametraka fanontaniana manao an'izany hoe ny olona rehefa nandray an' Jesosy ny olona rehefa mivavaka natao batisa de tsy misy ozona antsony inga ne mba teno zay tokoa fa raha mbola ireto zavatra reto no mitranga amin'ny fiainan'ny olona na vita batisa izy ninina toerana misy azy de misy ozona izy zay ohatra hoe tratran'zay fisara-panambadiana zay raha ny sarabady ohatra dadanao sy neninao ka manomboka hita taratra io tao amin'ny zokonao vavy matoa sy ny anadahanao na ny rahalahinao na ny rahavavinao de manomboka ohatra ny efa mitady hitritra ny tokantranonao am'izao fotoana zao mbola tsy misaraka vaovao mitritra fotsiny de iny zany pasteur efa manomboka hita taratra sady lay ozona iny zany le hoe fototra le izy zany pasteur Alvarez ary efa nresantsika teto ny hoe izy io raha mikorina tsy lay vehivavy loatra ny maditra na le lehilahy ty sarabady fa ny marina ozona le izy ka raha mbola tsy fantatry ny olona le fahamarinany tenin'Andriamanitra ary tsy maika izy eo anatren'Andriamanitra de tsy ho afaka mihitsy hatramin'ilay taranaka miampita ary rehefa jerentsika ny tantarany fireneny dana zay ny evinsy Samsona io de anisan'ny taranaka anisan'ny voaozona ihany izy io zany pasteur Alvarez ary nisy fiatraikany aty amin'ny taranaka faramandimby zay zavatra zay de hitantsika tsara fa na de nilatsahan'ny fanahin'i Jehova azy Samsona ny fanahin'ny Samsona ny tsy voafatotra fa le fiainan'ny Samsona amin'ny ankapobeny mihitsy zany
lay fiainam-pitiavana Samsona ilay ino ty izy zany ny mombamomba anazy tao anatin'ny tokantrano tao zany a mbola tratran'izay ozony zay ary de vao nanomboka nanjaka i Samsona dia io tratran'io resaka ozona io tonga de hoe diso ny safidy ary ny faratany amin'ny fisaram-panambadiana mazava ho azy zany a pasteur Alvarez eo anatrehan'zany a tsika zanak'Andriamanitra tsika pino de maiza misafidy ianao rehefa hanambady indrindrandrindra moa ianao tanora zany apetrao tsara mbavaka eo anatrehan'Andriamanitra de mangata famantarana amin'ny tompo melohan'ny erisona manatin'ny tokantrano fa tsy izay olona mitsitsitra rehetrarehetra eny andarana pisipisipis de efa ekena dolodolo hoe tena avy amin'ny tompo ty fa mba fataro tsara ihany satria efa ny fanambadiana ny fiaina zanak'olombelona mizara anankitelo sa mizara efatra izay efa nanambarantsika hoe mandalo ny fahazazana ny fahazazana de atreo amboaka ka atreo amin'ny fafito taona ny mankizy ny ankizy a de eo amin'ny fafito taona ka hatramin'ny faefatra amby folo taona ary ny fahatandroana eo amin'ny efatra amby folo taona ka hatramin'ny faharoa amby roapolo telo amby roapolo efatra amby roapolo taona manomboka eo amin'izay manambady ana fanambadiana de tantara lava be pasteur tantara lava be satria raha ohatra ianao velona valopolo taona ka efatra amby roapolo taona ianao manambady de mahita any amin'ny enina amby dimampolo taona zany ianao manambady foana de lava be zay tantara zay raha velona sivifolo taona ianao de mahita any amin'ny enina amby mpolo taona ianao zany manambady fotsiny ary io olona io ihany nefa tsy maintsy vadinao zay ny mahatonga l'izy hoe mametraka tsara mbavaka eo anatrehan'Andriamanitra satria be deaibe ny voaenimbolana manambady de efa tofoka be deaibe roa taona manambady de efa tofoka ary misy aza pasteur tena vao hoe vita ny mariazy ny androany de manenina izy afaka adiny ray zay zavatra zay zany ilaina an'le safidy mipetraka tsara ary mametraka an'le izy ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra fa io a rehefa tena tsy diso safidinao ary Andriamanitra manoro hevitra anao a tsy mampanenina zany io pasteur Alvarez a fa na manambady foana azy ianao efatra amby valopolo taona dia de hita hoe misy tsirony foana zany io a pasteur Alvarez mamy foana lesy foanany Samsona zany teto tena tonga de diso be le izy a de io ny rana ito moa zany ny fahavoazan'ny Samsona dia toizantsika le famakafakana pasteur Alvarez melohany idirantsika amin'ny toko fa 2 sao de misy fanampanazavana kely aloha any am'le zay ty momba le fanambadiana ity zany pasteur aloha resantsika kely satria resaka zay zao ny fiatombohan'ny tantara eto hoe i Samsona zany rehefa saraka tamin'ny vadiny nalainy sakaizany vadiny namany akaiky araka volazanao teo a mpiara-masaminy ihany no naka anazy ary ilaina fitandremana be deaibe zany pasteur fa itsika de efa namerimerina foana teto hoe ny tiany olona rehetra de azotsika atao ny namanao de tiavo ny mpiara-miasa aminao de tiavo ny sakaizanao raha lehilahy anao de sakaizanao lehilahy sakaizanao vehivavy namanao de tiavo fa ny matoky olona tsy azo atao na izy na izy raha tia olona de azotsika atao raha tia ny fahavalonao de azotsika atao fa raha ny atokony fahavalonao na ny atokony namanao na ny atokony mpiara-miasa aminao a zavatra tsy azo ekena mihitsy zany hoe ianao zany ohatra hoe ohatra zany ianao zany hoe lehilahy zany ianao dia misy lehilahy namanao a mifanerasera amin'ny tokantranonao de mifanerasera amin'ny vadinao dia ianao lasa mandeha miasa de le lehilahy zany namana amin'ny vadinao satria namanao izy de mila fitandremana be ny tahaka an'izany hoe tandremo na hoe vehivavy pasteur hoe ianao vehivavy a de naka mpanampy ianao avany le mpanampy a sady hitanao fa le vadinao ohatra efa malemina amina vehivavy le vadinao isaky mahita vehivavy eny an-dalana eny izy dia manara-maso tsy ary mihitsy eo masonao izy mavita manadala vehivavy eo masonao eo de avy ianao vehivavy ohatra ianao de mitondra mpanampy izay mety ohatra hoe tsara tare kely le mpanampy a ohatrany mateo ty manitona lehilahy zany le mpanampy de iny ve anao ampidirina ao an-trano anampy anao a karakara ny vadinao nefa mivadinao hitanao fa malemy amina vehivavy a lasa mitondra olana zay zavatra zay mitondra olana tsy ny lehilahy rehetra nefa ny ohatra hatran'izay a fa raha hitanao le vadinao fa malemy amin'ny vehivavy nefa de mbola ampidiranao vehivavy manitona ao anatin'ny tranonao mpanampy manitona de sarotra be ny fandehan'ny tantara fa fotoana ianao tsy ao a tsy fantatra zay mety fandehan'ny tantara eo a tsy fantatra zay mety toeny eo lasa le efa ny tantara zavatra ohatr' zao a pasteur hoe napiditra mpanampy tao an-trano le raha matoa de i zany ny patron de le vehivavy a mpanampy piasany fa nivaty ny tantara tatao iny le piasa lasa vadin'le ranga
de lasa le mpiasa ndray patron de lasa le raha matondra ny mpiasa atao oatrany fa mahately le tantara satria tena rehefa mahetsaka an'le raha nga le fakapana de lasa misy zavatra ohatrohatran' zany zavatra mampalahelo zany zavatra zany ka mila fitandremana ny zavatra tahaka an'izay pastera eo ihany ko pastera le amin'ity samsona ty hoe samsona zany dia tsy nirarano ivadiny mihitsy e lasa mahita mission atao foana izy ianao raha lahy ohatra hoe karazany olona manao mission reny foana ianao de aza vela ohatrano rereo foana ny vadinao oana izy voalazany tenin'andriamanitra atao amin'ny Korinthiana voalohany pastera toko fafito a zao voalazany tenin'andriamanitra Korinthiana voalohany toko fafito a resaka momba fanambadiana zany ty Korinthiana ty fakitsy nge manandininy faharoa de zao nefa noho ny fijangajagana de aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy ary aoka ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy voalohany zany aloha pastera zavatra azavain'ity Korinthiana ty de hoe fanambadiana de tsy fahotana fa tena planin'Andriamanitra drafitr'Andriamanitra Andriamanitra rehefa nanorona zao tontolo zao dia olona mpivady lehilahy sy vehivavy marihana koa zay pastera hoe lehilahy sy vehivavy le mpivady resany eto a fa tsy hitatsika tao anaty baiboly mihitsy zany hoe lehilahy samy lehilahy zany de mpivady na vehivavy samy vehivavy de mpivady zavatra tsy zavatra lava ny baiboly akitsirano zany fahavetavetany zany a raha ny baiboly no resahany foziny ten'Andriamanitra hoe raha misy lehilahy manambady zany na vehivavy manambady dia ara-dalàna tsara zany a tsisy fahotana zany a tsisy tokony ampia ihany am'zany fa raha ohatra ianao zany hoe mbola tsy manambady nefa te hanambady a de manambady ihany a fa sitrapon'Andriamanitra izany ary andiny fatelo hoe aoka ny lahy anao zay mety atao am'vavy ary mba toy zany koa mivavy am' lahy zany hoe rehefa mpivady zany pastera ao anatin'ny tokatrano ao dia mifameno a ny anankiray a tsy tompony tena ntsony hoe ohatrany hoe anankiray zany izy roa araky ny ten'Andriamanitra hoe onofo ray izy roa lasa mifameno a le lehilahy tompony tena an'le vehivavy le vehivavy tompony tena lehilahy ka dia misy fifandraisana tsy hoe mpivady fotsiny mijanona mpivady fotsiny fa misy fifandraisana hatramin'ny fanahy zany hoe tena nataon'ny tompo anankiray mihitsy a nareo a de ataovy zany zay fomba rehetra hoe ampafana foana le fitiavana diny fa efatra pastera hoe aza misara-pandriny ianareo raha tsy am'izay andro sasany ifanekenareo ho andro ivavahana nefa mbola iraisanareo fandriny indray mba tsy akany satana fanahy ianareo noho tsy faharetanareo mba tsy akany satana fanahanareo satana zany pastera de manapahefana mihitsy aka fanahy lehilahy anankiray na vehivavy anankiray tsy miara-matory amin'ny vadiny raha misy zany mpivady ka tsy miara-matory nareo roa afa-tsy andro anankiray ifanekenareo voalaza tsara hoe ifanekena hoe niara mifanaiky zany nareo roa hoe noho ny amin'ny fivavahana ohatra hoe nyfadianina le lehilahy ny nanao alimbavy aka le lehilahy na le vehivavy de mifanaiky izy roa hoe tsy miray fandrinitsika androany de zay a de omen'Andriamanitra alalana ny am'izay a lehilahy na vehivavy isara-pandriny fa ny akoatran'izay de tsy mahazo alalana ka rehefa manao mission ianao rahalahy de zao aza vela rery ao an-tranonao ny vadinao fa raha azo atao de hoetra ny vadinao raha azo atao de zao azilozana matetika miala ao an-trano miala mandry ao an-trano ny vadinao na de ataoko hoe asa aza naleanao raha mbola azo atao izy a raha mbola azo atao fa izay no natonga ny satana ozy ny ten'Andriamanitra hoe akafanahy ary zay natonga ny satana nanam-pahefana tamin'ny tokantrano Samsona tsy eo foany Samsona ny afarany a tafiditra ny devoly ary ny devoly tsy ho avy raha tsy angalatra sy amono sy andringana pasteur marina zay pasteur Alvarez somary iverenako hoe le tantara teo a Samsona dia nanana ny fanahy Jehovah tao anatiny voaositra mihitsy izy zany raha ny tena marina hatrany akibondreniny fa ny olana tamin'ny Samsona zany tamin'ity resaka vady ty pasteur ary tsy de afaka nandeha lavitra loatra mpitarika tsy de afaka nandeha lavitra loatra Samsona no io resaka vady io na de hoe misy tantara tsara zay mbola resantsika be dehibe momba ny Samsona ny mampatanjaka mantsy pasteur Alvarez a ny lehilahy anankiray reo misy lehilahy anankiray malaza be lehilahy anankiray manan-karena be na lehilahy anankiray tonga eo amin'ny toerana anankiray maizy azy a de tsy io ihany le fahaizan'le lehilahy sy ny traikefa fa ny tena marina le mpanolontsaina le vadiny eo an-trano mihitsy io zany hoe rehefa
manana vady tena endry zany ny lehilahy ray, manana vady matahotra an'Andriamanitra ny lehilahy anankiray, mijoro mahitsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny lehilahy anankiray, dia matanjaka be ny lehilahy iny pastera. Nalaza be zany anisan'ny filoham-pirenena tena nanana ny maiza azy le filoham-pirenena amerikanina farany teo hoe Barack Obama. Dia rehefa mba nandinika ny tantarany izy io a, dia rehefa nandinika n'ilay tantarany a, dia le vadiny mihitsy no nanohana azy, Michelle Obama, hatramin'ny izy mbola vao nikambana mihitsy zany dia nanohana azy mihitsy le raha matao, ary manolo-tsaina sy mikarakara azy. Dia izy efa eo amin'ny fitondrana, mbola le vadiny ihany no tato ambadika le tena mampiroborobo an'le fitondrana sy lay hoe natonga azy mambahoaka hatramin'ny farany mihitsy. Anisan'ny filoham-pirenena tena manana ny maiza satria misy fotoana izy mandeha tongotra eny an-dalana, mandeha bisikileta eny an-dalana mba tsisy maninona azy mihitsy tian'ny olona izy satria amin'le mpanolo-tsaina dia le vady. Matohatra misy filoham-pirenena anankiray koa mivaralila, malaza ratsy, dia raha matoa koa ny eo ambadika io pastera. Na mitaredretra le filoham-pirenena na le manam-pahefana dia raha matoa vadiny eo ambadika io. Raha matoa tsy tazanao amin'ny télé raha matoa, tsy dia tazanao amin'ny gazety loatra fa ny marina amin'io raha matoa mihitsy no tena olana amin'io. Zay daholo i pastera. Na eo amin'ny resaka fitondram-piangonana dia tahaka an'izany, matoa misy fiangonana anankiray miroborobo, mpanompon'Andriamanitra anankiray ampiasain'Andriamanitra, dia tsy le pastera loatra no magnitory tena, le pastera loatra no tena be ositra, fa mbola raha matoa ihany eo ambadika io pastera. Manohany raha matoa, manolo-tsainy raha matoa, mibedy amin'ny fomba mihaja raha matoa, mikarakara raha matoa, ary misy fotoana aza dia mampandro mihitsy raha matoa amin'ny rano matimaty. Re hitanao fa le raha matoa zany ny eo ambadiky ny mpanompon'Andriamanitra anankiray matanjaka, fa matoa misy mpanompon'Andriamanitra anankiray koa vizana pastera, manomboka vizaka, dia sendran'izay raha matoa tsy hotoizako ny toyny fa ataoko hoe manahirana fotsiny, raha matoa manahirana, madame pastera manahirana, dia gizitombelona le raha matoa, vola foana ny ao anatin'ny sainy, aiza ny vola, otrinona ny vola, aiza ny vola, zao foana ve izy n'olona nresaka taminao iny, vehivavy izy andray nresaka taminao iny, hitako ane anao tamin'ny anina tery ankaiky ny lapan'ny tanàna, izy n'olona nresaka taminao iny, zany foana. Dia vola mpanompon'Andriamanitra zany amin'izay fotoana zay, rehefa vola raha matoa. Io tantarany Samsona, isany Samsona nanana fahasoavana be, fa nga mbola nisy olombelona teto ambonin'ny tany na fahatolona 3,000 andro zany. Bruce Lee zany film ny amin'ny Bruce Lee, fa tsy marina ny tantaran'ny Bruce Lee fa film. Natao anaty film izy tsy nafahatolona 10 Tsy fa ity tena 3,000 be zao no matin'ny Samsona, izy teto ambonin'ny tany, valany ranom-borika io izy naminoko an'izany. Nefa ty tsy film fa tena izy. Io anaty Baiboly io. Vokatra le fanomezam-pahasoavana sy lay herin'Andriamanitra tao anatin'ny Samsona. Fa mpitarika tsy naomby izy amin'ny lafiny anankiray satria diso safidy tao amin'ilay vady andefomandry pastera Alvarez. Diso safidy izy tao amin'ilay vady andefomandry, ary eo no mahatonga antsika hoe mampianatra foana ny hoe rehefa ao anatin'ny tokantrano mbola tsy manambady ianao dia maisa misafidy mametraka an'izy ambavaka, ary raha ohatra indray ianao efa tafiditra dia aza manenina zany, ozy ianao hoe tara rangaza ny fampianarana zany, fa naninona ary zany tsy tamin'ny 1998 ny tonga fa izao dia miazonao atao fotsiny sisa, dia ohatrany hoe maina ny andro dia tondrana ny voninkazo mba tsy halazo, zany hoe manondraka le fitiavana zany, mikolokolo an'ilay rose kely zany ny zavatra azonao atao sisa, dia kolokoloinao, dia rehefa kolokoloinao io velona ihany pastera rehefa kolokoloina, satria ny Baiboly tsy manome alalana kosa aloha isara-panambadiana, na dia tsy pinao zany vadinao dia tsy manome alalana ny Baiboly hoe rehefa nandray an' Jesosy ianao dia sarao amin'izay izy dia makao amin'ny tompo, tsy misy an'izay ao, fa iny foana na mifokarongony io, na maditra io, na mampitomany anao io, na mampiseto anao io, ninninina ozy ianao hoe tena tsisy itiavako an'ity na bika na endrika na toetra na vola na iny, tsisy itiavako azy, dia tsy maintsy kolokoloina mba ahafahanao tena amin'ity azy. Zay ny anankiray. Eo amin'ny lafiny anankiray koa pastera dia efa mazavatsika teto ihany hoe rehefa manambady ny olona anankiray dia misy persona anankitelo ianao dia ny vadinao dia Andriamanitra, na ianao dia ny vadinao dia ny devoly. Rehefa Andriamanitra ny eo dia ozy Jesosy manao hoe za tonga nanany olona fiainana sady ananany be dehibe, tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny tokantrano zay fiainana be dehibe zay. Rehefa ny fiainan'ny tokantrano anankiray no misy an' Jesosy Kristy tompo zany dia misy an'izay fiainana be dehibe zay. Ny fiainana be dehibe oa tsy voatery hoe manam-bola be ianao,
fa na izany tsy tokony manan-java-mahory tsy tokony manan-java-mahory ny olona anankiray manana an' jesosy ny tokantrano tsy misy tokantrano zany tena mpivady amiray saina manana an' jesosy ka tsy anam-bola zany keo pastera manam-bola fa aty amin'ny côté ilany keo zany de misy ihany keo le hoe ny mpivady anankiroa miaraka amin'ny devoly de io ndray zany lehibe korotana io lehibe korotana reny le amin'ny sivy alina mbola miady de le miteny ratsy kely reny de reny le fanompa de tsy malala menatra fa de ampivan'ny rafozana foana bevan'ny zodap bevan'ny rahavavy reny zany a ny tena marina am'ireny a rehefa matory izy anankiroa amin'ny alina de misy fanahy miara-matory aminy ao ampivoany io matory ao anatin'ny body fotsy io de misy fanahy eo body fotsy anaka de miaty tena miaty satria le fanahy io no manambadiny anankiray am'ireo hitanao misy an'ity le hoe fanahy amiray na fanahy manambady mialatsiny am'izany fiterenana zany manofo le olona de misy fanahy mitolona azy ohatrany hoe manambady mihitsy izy na ao am'le lehilahy na ao am'le vehivavy de ina ny vokatr' zay lasa miteraka fankahalana ho an'lay vady le izy ohatra raha misy olona anankiray tratran'le fanahy manambady io na le fanahy ohatrany manao firaisanara-nofo am'le olona zany de lasa mankahalan'le vadiny izy avy eo satria io miara-matory amin'ny eo mpivoany eo io no mahatonga ny mpivady lasa mifanomela-mosiny io no mahatonga mpivady raha fa le mba manaotry zao ny tanan'le rangaotra na le raha matoy famihana aminy mialany ty lasa mifanao ty de zay zavatra zay zany asana devoly zay pasteur Alvarez zany le atao hoe mila délivrance ary mbola tafiditra ao anatin'le resako teo ihany ozy hoe misy ny atao hoe ozy ny fisara-panambadiana le ozy ny fisara-panambadiana manaranaka le izy raha mikorina ka raha mikorina azy zay a de tsy maintsy tapahanao ny fanekena am'le raha teo aloha de manao fanekena am'le raha vaovao anao zany hoe ny rahany Kristy zany no mikorina ao anatinao ary zay le hoe manangana fototra vaovao de am'zay fananganana fototra vaovao zay vo ilamina le tokantrano za mo tena tetena ozy hoe raha mbola tsy pino ianao a zany zavatra ambarako aminao zany a fahamarinana zany ary mahafahamarinana azy tian'Andriamanitra ho tahina ianao sy ny taranakao tian'Andriamanitra ho tahina ianao sy ny ankohonanao a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay ny amin'iny pasteur Alvarez sika nindry kely anankiray pasteur momba zay fanambadiana zay satria fa eo ihany tsika aloha dia aleo ngamba iresaka kely momba zay hoe araka ny teninao teo hoe ny rahan'i Jesosy Kristy tompo izy ianao no ary zay mihitsy le fahamarinana no ahafahanao indray a manangana indray le fahamarinana Kristy ao anatin'ny tokantranonao ny ao anatin'ny tokantrano tokoa pasteur de zao matetika ny vehivavy misy karazana vehivavy ohatr'zao zany anatin'ny tokantrano pasteur hoe lasa manam-pahefana be le vehivavy a lasa ohatrany hoe midomina be zany le vehivavy ary sarotra iresamonina be mihitsy io vehivavy io nareo nefa samy kristianina am'izao fotoana zao de ianao mihitsy hoe misy zavatra ary vehivavy io a tsy toteny fotsiny ao anatin'ny tokantrano fotsiny izy mitoteny fa misy karazana vehivavy zany a toteny mihitsy izy anatrihan'ny fianakaviana ray manontolo ary raha vo vehivavy io no miteny de manaiky daholo ny anadahany ny olona rehetra ny akamaron'ny olona rehetra ny tena marina pasteur anatina vehivavy matetika mora ho amin'ny devoly no mamitaka ny vehivavy zany mora ho amin'ny devoly no miditra tsika orina kely ao de hianatra momba ny atao hoe divinité misy karazana le izy fotsiny ohatry zao pasteur ny am'tianantsika an'izay hoe ny lahy no lohan'ny vavy tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana ary Andriamanitra lohan'ny Kristy ny lahy aminara baiboly de tsotra be ianareo lehilahy tiavany vadinareo ianareo vehivavy manekeny vadinareo zay fotsiny le izy de milamina io manaiky tsara zay tenin'Andriamanitra zay rehefa apetraka ny vehivavy lohany ny lehilahy de ka tia n'lay vady mikoranga misy koa ane hoe zany lohany nefa tsy tia akory sady mandeha nidariko atotondro sy ny hatramin'ny latabatra azy ivelesana an'le vehivavy de tsy mipetraka le fahefana anatin'zay zavatra zay fa dikany izy de hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo zany fitiavana zany pasteur a tsy fitiavana ara-nofo be fotsiny fa misy lantsany keza be hevitra ara-panahy Jesosy no miteny an'izany ny soratra masina niteny an'izany ny fanahy masina nampiteny an'izany mpanompony zany hoe resaka zava-panahy zany le fanambadiana fa tsy resaka filana ara-nofo fa zava-panahy ny fanambadiana ka raha vo miresaka hoe ny lahy ny lohan'ny vavy na hoe ianareo lehilahy manekeny vadina tiavany vadinareo zava-panahy zay ianareo vehivavy manekeny vadinareo zava-panahy zay fa tsy hoe manaikinaiky fahatany fotsiny am'le hoe anompo sampy de manaiky andeha anao iakohokary amin'ny doany ary de ianareo tsisy idirany zava-panahy am'zany fa resaka asana devoly zany ohatrohatry zay le izy a pasteur Alvarez fitiny faraparany de epiteta am'zay le vavaka de misy andriamanitra izy mako zay le tenin'Andriamanitra mako manao hoe zay voavelany ela ny sy voasary ny fahotany ary tsy misy fitaka ny fanahany misy fitaka ara-panahy zany tany aloha tany zay tsy fantatry ray aman-drenitsika ireo de zay mahatonga anao iteny hoe lavaka n'Andriamanitra izy
de nyrano jesosy mbola toizanao ihany ianao ndray rahalahy de miafaka miteny vavaka ohatr'zao raha tsy voafehanao zany le vadinao nefa le vadinao mbola tsy kristiana nefa na kristiana izy fa tsy tia lalana zany de zao zany vavaka tokony ataonao hoe amin'ny alalan'ny ranao jesosy a mila tenenao anatin'ny trano zao vavaka zao a hoe amin'ny alalan'ny ranao jesosy a de manangana indray fahefan'ny kristy a atao anatin'ity tokantrano ty ny fahefan'ny kristy a de manomboka mitsangana indray a manomboka miarina indray a atao anatin'ity tokantrano ty mila ataonao vavaka isan'andro a zany vavaka zany pasteur ya maraparanantsika azy moa pasteur Alvarez a eo amin'ny andina faefatra le Mpitsara toko fa 10 teo de ozy izy hoe de nandeha Samsona ka nisambotra amboolo telonjato de naka zavatra atao fanilo izy ary nampifanendreny ny rambony ny amboolo tsororo ka nafeny teo anelanelan'ny rambony ilay atao fanilo ary rehefa nampirety ny fanilo de nalefanao any amin'ny varin'ny Filistina ireny ka nandoro ny amboara sy ny vary mbola mitsangana ary ny vololiva ihany koa ia teto zany nisy hanafitry Samsona ny anankiray nataoko hoe ny miaramila rehefa nafika dia samy manana ny pakady entina zay manafika zay ary ny soratra masina de milaza ao amin'ny fiasiana toko fahenina manomboka amin'ny 10 hoe tafio avokoa ny fehdiana rehetra de eo amin'ny andiny ambanimbany izy milaza manao hoe raisa avokoa ny fehdiana rehetra zany hoe sady tafinala izy a no raisina le fitaovam-piadiana zany afahanao manafika ny fahavalonao mamotika ny fahavalonao de idevolo satana zany a pasteur Alvarez anafika ny Filistina teto Samsona rehefa nahazo alalana tsara tamin'Andriamanitra izy satria nyteny izy manao hoe tsy manatsiny azao izy a raha toka iady amin'ny Filistina de ina ny zavatra nataony pasteur ny sambotra ambolo telonjato izy raha mijery document ianao zany amboolo zany reny le alika di reny a fa alisany tena alika masika zany ary sarotra misambotra an'izany pasteur tsy moramora ary lehibe tena masika ary anisan'ny mpamony biby any anatin'ny ala any eto Madagascar moa tsy de misy loatra azy fa eo amin'ireo tany afrikanina maro zany de misy an'io amboolo zany dia eo fotsiny zany de mahavarina hoe ahoana ny fomba nisamboran'ny Samsona le alika di telonjato fa de tena nisy tsy zato fa telonjato fa de tena nisy fahefana tena mihoatra loatra zany tao amin'ny Samsona tao anatin'ny Samsona de ozy izy hoe naka zavatra atao fanilo izy ary nampifanendreny ny rambon'ny amboolo tsororo ohatrany hoe nampifamatorony zany le rambo ohatraohatry zay le izy nampifanendreny zany hoe nampifanendreny dia nataony teo le fanilo de ny zavatra nahavarina tamin'izy io zany pasteur Alvarez a tsy hoe zay nakambana tonga de lasa fa miandro baiko tsara aloha tonga de hoe aelano mahitsy joro tsara mihitsy aloha zay vita tonga de mipetraky ery vita ny Samsona mihitsy zany mibaiko an'le izy pasteur de rehefa vita zany ny fanakambaran'le tsororo zany hoe nisy 500 zany ny ekipa tsororo zay 2 fois 150 300 zay le izy zay de nalefany am'izay ary ny azo mibaikona teny eo reo amboolo reo mandana am'izay de nandeha daholo le amboolo ary ny zavatra nahavarina de ty rehefa tafiditra tany anatin'ny oliva sy tany anatin'ny vary le vary efa masaka tsara iny zany ozy nefa maina iny ny maina ny tahony de nirehatra daholo am'izay le vary le tahon'le vary zany tsisy ny raisina ny varin'ny Filistina ary io amany hektarany maro tena amanetsiny hektara io maillot io nirehatra zany le fanilo tao anatiny tao de nanontany ny olona manao hoe fa iza reto ny nanao an'izany a Samsona vananto le 10 minutes iny reo zany nahavitany io zay ny zavatra natao teo inona moa ny dikan'io pasteur ny dikan'io de zao tsika tsy sanatry manohatra ny olombelona amin'ny amboa fa misy lesona tsara kosa azo tsoahana le izy ilay fanilo teto a de tahaka ny vilany tany izy io tanao oatra vilany tany zany izy io de atao anatin'ny vilany tany io misy ao anatin'io le fanilo natao ohatra hoe misy solika zany io
de rehefa nandely izy tany anatin'ny tanimbary de nanomboka vaky daholo le vilany de nirehitra le vary nirehitra le fanilo tsika zany de ohatrany hoe tany manga ozy eo an'lohany mpanefy azy tsika ty zany de misy fanilo ao anatytsika misy fanilo misy hery ao anatytsika eo rovina no mirehitra io hery io fanilo ao anatytsika io rehefa vaky le vilany tany zany hoe potika ny amitsika matiny amin'ny fahotana matiny amin'ny eloka rehetrarehetra de velona ho an'andriamanitra de misy fanilo mirehitra am'izay ny akamaroany mpanompon'andriamanitra mantsy pastera te andray batisany fanamasina izy te ho feno ositra be izy tena hoe te ho feno fahasoavana be izy fa ny tena marina de zao mbola velona ho an'ny tenany izy ozy ny tenan'andriamanitra omro mana toko faina andiny efatra ambe folo aza manolotra ny tenanareo ho fedin'ny ota ho fediny tsy fahamarinana ho amin'ny ota ho fediny tsy fahamarinana fa atolory ny tenanareo ho fiadin'ny fahamarinana ho an'andriamanitra zany hoe raha mbola misy ota ao anatinao zany de takan'le tany manga tsy mbola vaky io fa rehefa potika io tany manga io mirehitra ny fanilo mandoro ny fahavalo ary tsy maintsy resy ny fahavalo pastera eo ambanimbany eo de ny zavatra nahavarina ny zavatra nahavarina de ity toy izany eo anela izy zavatra mahavarina amin'io teny io dia rehefa nanontany ny filistina ho iza nanao an'io de hoe samsona vinanton'lay timinita eny de lasa samsona niakatra ny atsefatsefaky ny aram-bato ny atsefatsefaky ny aram-bato ino moa le toerana anisan'ny samsona hoe atsefatsefaky ny aram-bato raha mandinika ianao ny joba toko fasivy amby telopolo de ny voro mahery no mipetraka ny atsefatsefaky ny aram-bato ny voro mahery rery ihany no mipetraka ny atsefatsefaky ny aram-bato de nalainy samsona ihany ko zany toerany voro mahery zany izay le hoe ny fahatany ranao mody ray tony an'ny voro mahery na ny fomba ny karany samsona ny atsefatsefaky ny aram-bato tsy misy lalana tongavana any akoatry ny elatra zany hoe zany aram-bato zany tena vato avo be mihitsy zany paster albaresy de nefa tany samsona no nitoetra de avy ny filistina isambotra azy fa tsy voasambotry ny filistina izy de ireto le fokony joda reto no nyteny tamy manao hoe samsona ina ary ty ataonao ty fa tsika ty eny mbola tena eo ambany ny filistina no mifehatsika zay raha nga aloha mba matitra anao fotsiny zay tsy amonanao zany aloha manao finianana tsika zay tsy amonanao zany ao raha nga moa fa tena sao de mahita alozy eto tsika mba afaritra anay fotsiny nareo retiko moa kanosa be io le toe-panahan'le olona hitanao ny toe-panahan'ny olona zany rehefa le rehefa osa le olona de ny zavatra azony atao de manao arrangement amin'ny satana manao arrangement amin'ny fahavalo aza atao an'izany moa aza atao an'izany ohatran'le olona anankiray rehefa tsy voaraoka an'le devoly de ifiteran'le devoly izy ohatrany hoe misy demoniaka anankiray mitady amely azy aza manao an'izany moa fa aoko zao lasa ohatrany hoe misy arrangement nefa tsy zay mihitsy le izy paster zao nisy eo ny zanak'andriamanitra de ny andrava ny asan'ny devoly zay nisy eo ny zanak'andriamanitra ny andrava ny asan'ny devoly zany hoe manapotika andreo asan'ny devoly reo de nanaiky samsona nafatotro ny rahalahy ny samsona nanomboka ny ogaoga am'izay ny filistina nanakora ny filistina fa ny zavatra tsy fantatry ny filistina na tonga ny samsona nasambotra any amboolo fanahy masina na tonga zay natsefatsefaky ny arabato eny izy no mipetraka fanahy masina zavatra impossible daholo reo paster nefa vitany samsona de nafaritra tamin'ilay rongony be gofeh be zany zany rongolo zany ohatrany hoe izy io zany radiniana zany de tsy le hoe rongony foany eny atsena akory hoe nahazo 700 kilo ndray mpitany filamina fa ohatran'ireny lambamena reny zany io rongony io lamba mihaja ohatran'ireny le lambamena eto amitsika reny atao hoe rongony zany le rongony reny le lamba mihaja be reny zany lamba vita malagasy reny sady mafy reny zany le izy reny le tena fitafy malagasy reny atao hoe lamba rongony zany paster de vao nafaritra tam'ireny samsona fa tonga de latsaka ny fanahany jehovah de may le rongony paster tonga de lasa lavenina lasa laro io le laro fanaovana paraky io ndray le izy aveo nefa tsisy ninina tsisy afokasika teo tsisy briquet teo fa tonga de may ary ny zavatra nahavarina telo arivo ny ray maty paster albaresy tam'le valan'ny ranobrika io le valan'ny ranobrika io tsy hoe niomana tamin'io samsona fa hitany tampoka teo koa io ina moa ny zavatra tianareo sano anatin'le izy hoe raha misy zavatra ngeza be zany tokony otrandrahana am'izao vanim-potoana zao paster albaresy
de hoe ahoana ny andraisako an'izany fanahy masin'andriamanitra zany, ahoana ny ainako anatin'ny tontolo fanahy masina. Ny fiangonana na mpanompon'andriamanitra tsy misy fanahy masina pastera, tsy maintsy resy zany olona zany, tsy maintsy resy. Jereo tsara ny tantaran'ny baiboly e, fa ny tantaran'ny baiboly ny mpanompon'andriamanitra rehetra nolazaina hoe mpandresy, de mpanompon'andriamanitra manana ny fanan'andriamanitra mahery anatiny. Zany sikeva fito am'rahalaly ana nloka devoly tsisy fanahy masina. Asan'ny apôstôly toko 7:20 misy an'izay. Ny fitoeran'ny devoly satria tsy nisy fahasoavana, tsy nisy fanahy masina tao anatiny. Karaha te handeha lavitra ny olona anankiray sady handeha mafy, de tsy maintsy manana ny fanahy masina pastera. Efa ny antsika teto ny fanoharana hoe raha ohatra ny olona anankiray andeha ho any amoron-dranomasina, ohatra ho any Tamatavy ka andeha tongotra, de afaka ho tonga ianao raha ohatra ho any Majunga zao anao a 900 kilometatra eo raha miala eto Tananarivo andeha atao hoe mahavita 10 kilometatra isan'ora ianao, de 20 kilometatra isan'andro no mety ho vitanao, de mety ho ray volana zany vao tonga any, nefa mety ho sakana ny dalo eny an-dalana koa tsy fantatra ho tonga any any zany. Fa ela be raha mandeha sarety ianao mety ho ray volana sy tapany raha mandeha bisikilety ianao ho tonga ihany ianao fa mety ho tapa-bolana, raha mandeha moto ianao mety ho 2 andro na 3 andro, raha mandeha fiarakodia ianao mety ao anatin'ny fotoana anray andro de tonga miala maraina tonga ariva any. De zao nefa ny pastera ho tonga eo amoron-dranomasina le olona, fa tsy afaka mihoatra ny ranomasina. Fa raha mandeha avion ny olona anankiray, iny le hoe elatra ny karako takany ny voromahery, de afaka ny ampitany ranomasina izy pastera Alvarez. Fa ny tomobile na mandeha mafy be azy misy limitiny io, misy fetrany io. De ohatran'izany ny kristianina anankiray, misy kristiana ohatra mandeha miremoremo mafy be, misy le ohatra le mandeha tongotra be lefa tena miraikiraiky be mihitsy, tsy mba afaka afa-tsy 3 kilometatra isan'ora. Izy zany mieritreritra ny tenany hoe mandeha zany de mandeha tery amin'ny faritra avaradrano iny, de tany amin'ny toerana anankiray de nisy zatra nampalahelo be anahy mihitsy tamin'izay fotoana zay, nahita rangahy anankiray mandeha mafy le rangahy pastera, fa manao ohatr' zao fandeha tsy afaka mihitsy izy zany, le pa anankiray ataonao iny efa ny 30 mandeha ohatran'izao izy zay vao mahavitan'iny, zary mery mandeha le rangahy ty fa tsy afaka misy olona be lehibe zany mery mandeha fa tsy afaka mihitsy pastera. Dikan'izany tsy maintsy mitady vahaolana ianao, de raha te ampita-ranomasina ianao tsy maintsy fiaramanito no andehananao. Ohatran'izany ny mpanompon'andriamanitra anankiray manana ny fanahy masina. Raha te handeha lavitra ianao sady handeha aingana, de ny fahasoavana, fanomezam-pahasoavana. Ozy ny tenin'andriamanitra manao hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de mampandroso ny tenany. Zany hoe ny olona anankiray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra zany vita batisa ny fanahy masina de mampandroso ny tenany. Fa raha te hampandroso ny fiangonana ianao dia faminan'iny ozy ny tenin'andriamanitra, fahasoavana avy amin'ny fanahy masina ihany koa zany pastera Alvarez. Zany hoe afaka mampandroso ny tena koa sady mampandroso ny fiangonana, ary mampandeha mafy ny fiangonana oetika. De zao ny fanahy masina no miasa ao anatiny. Jereo tsara ny histoiran'ireo apôstôly reo pastera, fa ny apôstôly any apôstôly foana niaraka tamin'i Jesosy nandritra ny 3 taona sy tapany, 3 taona sy tapany reo niaraka tamin'i Jesosy Kristy. Fa izao na ny devoly raha tsy nivoaka tamin'ny andron'ny Jesosy any natao Jesosy any nanao délivrance tamin'izany. Fa rehefa niakatra anakany an-danitra Jesosy ka nidina ny fanahy masina tamin'ny andro Pentecôty, dia niova mihitsy ripetera pasteur Alvarez, niova tena niova. Aingana be ny fivoarany fitoriana filazantsara, satria nisy vanim-potoana 3 arivo natao batisa, 5 arivo natao batisa. Ny olona tamin'izany fotoana zany notahin'Andriamanitra ara-panahy, nifankaty be ny mpianatra, nisy fifoazam-panahy be, ary notahin'Andriamanitra ara-bola tsy misy mpino sahirana mahantra boka ny troso zany. Zany ny fiasan'ny fanahy masina pastera Alvarez, niteny avy teny tsy fantatra maminany nandray ositra mahery vaika teo anatrehan'ny tompo. Zany ny atao hoe fiasan'ny fanahy masina pasteur Alvarez, ary zany ny tokony ianan'ny fiangonana amin'izao vaninandro faran'izao a. Fahombiazana ihany koa zany a tamin'ny andron'ny Samsona pasteur Alvarez. Samsona dia anisan'ny lehilahy feno fanahy masina pastera, ary ny aina am'le ino moa zany fomba ilazantsika azy, ny aina am'le tontolony tsy takatry ny saina zany, tsy takatry ny saina ny zavatra nataon'ny fanahy masina tamin'ny Samsona. Ary tsy Samsona rery ihany pastera, fa reo mpanompon'Andriamanitra nalaza tao amin'ny testamenta taloha. Raha zay efa hitantsika hatramin'izay no resana, de anisan'izany Mosesy, Josoa, ry Abrahama, ilay Abrahama, le mpanompon'ny Abrahama avy any Damaskosy iny, Isaka, i Josefa, reo be de be zany ny olona tao amin'ny testamenta taloha pastera, nanaovan'Andriamanitra zay
nanaova mifanay masina ny idiran'ny fanay masina tsehatra zay ary ny aina atao anaty zay tontolo ny tsy takatra ny saina zay nalaza tamin'ny finoana zany reo olo reo fa zao mivaovao mafaly paster zao mivaovao mafaly isika zay velona am'izao vanim-potoana izao de mbola azo mifanay masina ampiasaina mihoatra lavitra noho zany miaina amin'ny tontolo tsy takatry ny saina ndrenga marintsika ny baiboly milaza zany paster ato amin'ny hébreu toko faraiky amby folo andiny fasivy am'y telopolo zao mivakiny hébreu toko faraiky amby folo andiny fasivy am'y telopolo zao mivakiny aminaran'i jesosy manao hoe ireo rehetra reo ty mambaran'io zany dia reo olona rehetra atao amin'ny testamenta taloha nanana nylazany tamin'ny ara-pinoana reo rehetra reo na de efa nahazo ny laza tsara noho ny finoana azy de tsy mba nandray ny teny fikasana fa andriamanitra efa namboatra zay tsara lavitra ho atsika mba tsy atao tanteraky reo raha tsy efa mbi eko sika tsy atao tanteraky reo raha tsy efa mbi eko tsika zany hoe isika zao zany de manana teny fikasana tsara lavitra manana tontolo tsy takatry ny saina lehibe lavitra amin'ny alalan'ny fanay masina ianao io zany zay mijery an'ity fandaran'ity afaka mandray batisa amin'ny fanay masina ianao azo ny fanay masina ampiasaina ianao ary teo aloha teo anao raha kristianina tsotra dia ianao dia malagasy ary eto Madagascar ny toerana misy anao fa ho an'ny olona anakiray paster feno fanay masina mianao anatin'ny tontolo ny tsy takatry ny saina zany tsy Madagascar tsony ny faritra mametra anazy fa izao tontolo zao mihitsy zao valazany tenin'andriamanitra hoe ho vavolombeloko nareo azo herinareo milasa ny fanay masina aminareo ary vavolombeloko a eto Jody Samaria hatrany amin'ny parany vazatany lasa tsy hoe lasa depasenao lavitra zay mahagasy anao zay fa le mahazanak'andriamanitra misy fanay masina batisan'ny fanay masina zay a ka ny olona manera-tany zany a no faritra anaovanao mission anao manokana tsy voafetra n'le ao amin'ny toeram-piasana misy anao ao tsy voafetra n'le faritany misy anao faritra misy anao tsy haiko na faritra aiza misy anao na faritra aiza misy anao am'izao fotoana zao tsy voafetra zany tsony ianao fa rehefa ao le batisan'ny fanay masina zay za tena milaza anao fa tena olona dangereux anao tsy dangereux amin'ny ratsy a fa dangereux am'le herin'andriamanitra hoe tena olona atahorany devoly tena olona ampiasain'ny tompo miavaka be ary na zavatra teneninao na zavatra raisin'ny tananao na zavatra leanao na toerana zay misy anao ohatra makany amin'ny toerana misy anao anao mikorotana io toerana io a misavoritako io toerana io fa fotoana atoavanao amin'ny toerana io a misy voninahitr'andriamanitra mission misy zavatra miovy eo misy fahasoavana tonga amin'ny toerana io naiza leanao rehefa ianao zay mivita batisa amin'ny fanay masina miaina am'zany tontolo tsy takatry ny sain zany areoko tonga anao zany aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy ny andriamanitra de ny andriamantsika de andriamanitra tsy manavakavaka fa na inona atao tamin'ny Samson zany Samson efa maty fa sika ny velona am'izao fotoana zao te ampiasa atsika andriamanitra am'izao fotoana zao mety eza ho ampiasain'ny fanay masina mety eza ho ampiasain'ny tompo mety eza ka tony tenin'andriamanitra de ho hitanao voninahitr'andriamanitra to hivavaka tsika am'izao fotoana zao ary raha eo misaotra anao zay fa dia mampianatra anay ianao am'izao fotoana zao Samson de lehilahy mahery tamin'izany fotoana zany zay nampiasain'andriamanitra marina fa nanan'olana izy tao anatin'ny lafin'ny tokantrano nisy olana ary za de mivavaka manokana tompon'ireo tokantrano mandalo olana am'izao fotoana zao mety mandalo zavatsarotra ny tokantrano am'izao fotoana zao mety misy anatin'reto miainao nay reto am'izao fotoana zao ianao tompo de hiditra tsehatra anao intervention anatin'izany tokantrano zany ka reo devoly zay manelingelyna mipetraka ao nelanela mpivady am'izao fotoana zao tondra fahasarotana tondra korotana tondra fahasairanana tondra problema tsy haivana tondra aretina sarotra sitraniny amin'ny anaran'i Jesosy miala anatin'ny tokantrano miala ao nelanelan'ny mpivady reo devoly zay mpangala badin'olo reo devoly zay mijangajanga amin'ny ala ao anatin'ny ofo reo miala amin'ny anaran'i Jesosy reo amin'ny anaran'i Jesosy ianao tompony hiditra tsehatra ary ilamina indray ny tokantrano vavaka manokana ihany koa tompo reo kristianina marobe zay manaraka an'ity fandaran'ity aoka samy ho vita batisa amin'ny fanay masina teny amin'ny teny tsy fantatra feno fanay masina aminany avita zavatra mahagaga sy takatry ny saina tontolo tsy takatry ny saina surnaturel supernaturel aoka ho tonga amin'ny mpanomponao tsararay avy zany hery tsy takatry ny saina zany ary tsy eto Madagascar any izy no ampiasainao tsy mifaritra misy anazy eo ihany fa trany ampitan-dranomasina manery atany tsy ny fahendreny tsy ny fahalalana fa le hery surnaturel le hery supernaturel ao anatin'izao rahalahy zao aoka ho raisiny zany am'izao fotoana zao tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen eny tompoko zay ny amin'iny Mpitsara toko 10 iny toizantsika indray raha mpitso ny toko 4 mbola miresaka ny raha samy antsika raha pitso paster ary dia inona fa misy lesona angezabe tena goavana io apitsoa manasanao zay eto amin'ity onjam-peo sy fahita lavitra ity da iny tompotopoko veloma tompo manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy
manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo, fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy, hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala sy Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko.